Mitsahatra mikaroka hevitra entina hampiakarana kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena porofon'izany ny tsy maintsy andalovan'ireo maniry ny hampianatra amin'ireo karazam-panadinana samihafa. Ototsaina am'raika amby telopolo aogositra ho avy zao ny fanadinam-panjakana CAE na ny certificat d'aptitude à l'enseignement ary amin'ny roapolo sy raika amby roapolo septambra ho avy zao kosa ny CAP na certificat d'aptitude professionnelle araka ny namarin'Andriamatoa ho Toditsoa-Andriamampandry directeur général de l'éducation fondamentale et de l'alphabétisation. Ny CAE zany dia amin'ny 31 août zao zany ny CAE zany no atao nombre de candidats 1561 ny centre n'examen 52 efa taona maro io no tsy nisy mifoanana dia navelona izy io mba tsara ny kalitao ny fampianarana manana BEPC zany no manao an'io dia efa le tanadôdy zany ny mpampianatra zany fa hoe ilaina io anatsara ny kalitao sy ampitombo indray ny catégorisation sy tokony azo ireo mpampianatra ireo. Ny CAP amin'ny 20 sy 21 septembre izao nisan'ny candidat 4314 ny centre n'examen dia 34. Mpianatra manodidina ny efatra faingo dimy tapitra izao eo kosa no azony kit scolaire izay tokony ho voazarany anivon'ireo sampandrara aparitra amin'ny sahanany fanabeazam-pirenena na ny DREN misy 12 mialohany 3 oktobra ho avy zao. Nampiavaka ny kit scolaire tamin'ity sy nanamana teo efa nisy mivoaina moa le anina fa dia ny qualité lasa voamaika ny tsara ny quantité ny mitombo. Misy compas misy tena raiky labeta be nisy telo lasa anakoroa ho an'ny primaire fotsiny zao ka lasa anakifito ary tena tsara tare be daholo zany izy sady qualité dia tena flexible daholo zany ireo règle sy ny karazan'ireo. Napetraka ministère fanabeazam-pirenena lara-pamiana ihany koa ny fampiofananareo mpampianatra mba hampiakarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara. Efa mandeha zao ny formation dia amin'ity vacances rehetra ity dia mahazo formation daholo ny mpampianatra rehetra na ny femme izy na mpiasa-panjakana izy dia eo koa ny directeur d'école rehetra zany dia misy eo amin'ny 59 643 zao amin'ity deuxième semestre ity ny directeur ny école mahazo an'izay dia eo koa zany ny conseil pédagogique ny chef zapy reny zany dia mahazo an'izay formation zany izay daholo ao anatin'ity. Nametraka amin'ny mahazava-dehibe ny fanatanjahantena ihany koa ny ministera-ny fanabeazam-pirenena tsy afaka misaraka tokoa ny saina vatana fanahy fantatra ary fa efa mitoana ny Fort Dauphin ireo mendrika indrindra nandritra ny fifaninana sport scolaire amin'ny 12 aogositra ho avy zao.